cinéma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Antoko politika maro nasain'ny CENI hanatrika ny fitsiriana ny antotan-kevitra. Arak'aja mirindra mirakitra ny lisitry ny mpifidy androany. Tsy feno ny fiapetrana tanterahana ny fitsiriana ka antony fanapahan-kevitra raha ny fanazavana. Mitombo ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo komunina voakasiky ny figaza ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny etra tokony hiverina azy ireo. Ny zava-misy izay azo adika ho fametrahan'ny fitondram-panjakana foibe ny centralisme budgétaire. Velotaraina ny faritra rehetra noho ny faratsian-dalana ka tsy ahafahana mivezivezy sy mamoaka ny vokatra amin'izao fotoana izao. Inona no andraikitra napetraka amin'ireo gobernora raha tahaka izao ny zava-misy? Iainana isaky ny faritra raha ny fanontaniana napetraka izy ireo. Igado nantany-drazana rapitso ireo mpilalao mila ravinahitra any velany. Voantso andrafitra ny barean'i Madagasikara anatin'ny fionana indromy antaona. Amin'ny Centrafrika anatin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 3-20 Iompana betsaka amin'ny fanamafisana ny fahaiza-miaraka arak'izany, ny fanazarantena sy ny fiomanana amin'ity lalao goavana ity. Any velany, taorian'ny fandanian'ny fanjakana ny lalàna manavao ny taonan'ny fisotrondronono. Any Frantsa, ny amafy ny fitakiana ataon'ireo vahoaka, saika voakasika izay fitokonana izay avokoa ny sehatra maro, ary tonga hatramin'ny fiatono ny famokarana ho ana ozinina maro. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tomboky lasy tongovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Atelina ny araba ary manasa anao ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fiomanana amin'ny fividianana amin'ity taona 2024 ity no ndeha anokafantsika izay fampahalalam-baovao izay ho an'ny androany. Nivoaka ny hevitrany ireo antoko politika izay nasain'ny CENI hanatrika ny fitsiriana ny antotan-kevitra arak'aja mirindra. Mirakitra ny lisitra mpifidy tamin'ity androany isan'ny antony fanapahan-kevitra. Ny tsy fahafenoan'ny fepetrana tanterahana io fitsiriana io ihany koa mipaikady ampiasaina azona ny fankatoavan'ireo antoko politika ao anatin'izay asa ataon'ny CENI izay onona saina. Tsy mankasitraka ny fomba fiasan'ny CENI sy ireo kajikajy maro samihafa ataon'ity voamera-maleo tena misana ny fifidianana ity, ireo antoko politika maro anisa izay nahazo ny fanasana anatrika ny fitsirina ny antotan-kevitra arak'aja mirindra, mirakitra ny lisam-pifidianana na ny audit du fichier électoral. Manoloana izany, namaly ny antso izy ireo, saingy nivoaka avy eo taorian'ny ny fanambarana ny raisina izay natao. Tsy feno hatreto ny fepetra anatanterahana ny fitsirihana ny lisam-pifidianana. Araka izany, dia lavinay marindrano ny paikady ampiasaina atongavana amin'ny fankatoavana ankolaka lisam-pifidianana izay hita fa mety hiteraka savorovoro eo amin'ny mpifidy sy ny vahoaka malagasy. Zany déclaration zany tokoa dia miaratsy monsieur le président ary délégation OEF sy Bogeto sanatria hoe misy fiolana ihany koa nataonay tamin'ny OEF tantany mba ny petrodara dia misy fampitarina sy fampitarina dia tsy nahampaboanay zany tokoa dia mangatantara izay voaka tendradara Takin'ireo antoko politika ireto ny ametrahana rijateny fitariana na terme de référence mazava sy iarahany rehetra manaiky momba ireo fitsiriana rehetra ho tanterahana mikasika ity fifidianana ity isiny ny fangararana. Ankoatra izay, manana sosikevitra ihany koa ireto antoko politika ireto araky ny fanambarana ny ombonana nataon'izy ireo. Mba isia ny mangarahara dia ny fitsirihana ny rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny CENI amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana no tokony hirosoana voalohany. Izany dia mba hananana toky famavaha ireo olana nisy teo aloha ny fampiasana izy io nefa tsy hitondra olana vaovao koa.
ny valim-pitsirihana dia tokony ahafahana hanitsy ny listra izay hita taratra hatreto fa nisy tsy fetezana maro samihafa maro mifanipaka amin'ny lalàna ny fanatanterahana azy. Isan'ny nivoaka ny efitrano ny antoko malagasy miara-miainga tiako i Madagasikara, ery vavaon'i Madagasikara, tsara tafina, UNDD, Monima sy ny sisa. Tsy te iretsy kombakomba amin'ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao izy ireo. Dingana tokony atao aloha voalohany indrindra dia ny audit an'ilay logiciel izay entina anaovana an'ilay refonte. Faharoa ankehitriny amintsika amin'ny resaka izao teny izao mbola misy fandraisana anjara fandraisana anarana olona mpifidy ao nivon'ny CENI ka noho izany zany fahitana azy dia tokony lista efa arrêté na même provisoire aloha no anaovana audit fa tsy fichier izay mbola misy ho ampidirinao anatiny ka noho izany zany dia antaky izahay antoko politika malagasy miara-miainga sy antoko miaraka ny vorandroany hoe tsara misy TDR mazava mipetraka eken'ny tsirairay eken'ny rehetra irahana tapahana zay vao miditra anatin'ny fanaovana le fitsirihana na le logiciel io na ny liste électorale sy ny asa tokony ho tanterahana eo anivon'ny CENI fikirakerana ny fifidianana. Ny asa mbola tsy vita hono ny audit dia amin'izay ilazaina fa hoe tao zahay dia responsable ny dia maninona nareo fa nikenareo le zavatra kanefa nareo andavanareo indray ny valim-pifidianana ohatra raha an'izay anjara amin'izany zay ka tsy tianay impliquena anatin'ny io mba hoe ho responsable sy ianterine na anamafy ny valide ny zavatra ataony zareo zany zay tsy mazava aminay ny fipetrany. Niezaka ny hitazona ireto antoko politika ireto ny teo anivon'ny CENI saingy tsy niemitra tamin'ny fanapakevina izy ireo ary mitaky hatrany ny fanajana ny lalàna velona sy ny fenitra eo am-panatanterahany CENI ny asany isy ny fifidianana madio sy ekeny rehetra eto amin'ny firenena. Androany tsy ivona ny fiaonana voalohany amin'ny fitsirihana ny antotan-kevitra arakajy mirindra mirakitra ny lisy-pifidianana iarahana amin'ireo expert avy amin'ny Organisation Internationale de la Francophonie. Fanateo aza ny atsikera sosikevitra na rosony reny antoko politika izay nanao fanambarana iombonana. Teny amin'ny fobe toeran'ny CENI androany reny tsy mihemitra amin'ny fanapahan-keviny ity voamerity raha ny fanadiadiana. Tsy mbola misy resaka ny fitsirihana ny rindram-baiko arakajy mirindra na ny logiciel ampiasain'ny CENI hatramin'izao honina saina. Manamafy ny mpampakateny Voamera Maleo tena misana ny fifidianana fa ny ampahan'ny lisy-pifidianana no hotsirihana amin'izao. Manoloana ny fitaken'ireo antoko politika ny amin'ny tokony andrasana ny fikatoana ny lisitra vonjomaika vao irosona ny fitsirihana na nambarany CENI fa azo ataony rehetra izany aoriana fa 10 volana aprily satria efa misokatra eny anivon'ny fokotany ny lisitra amin'ny fotoana io. Ao anatin'le fandaram-potoana hodinina mihitsy ireo fangatahana nataon'ny antoko-panoatra ireo ilay rindram-baiko no apetraka ny fomba fiasa ahafahan'ilay rindram-baiko miroso amin'ilay fanatanterahana fitsirihana. Zay zany ny angavianareo fa ilay listra izay irosona ny fitsirihana azy iny ny ampahany amin'izay efa vita raha ohatra ka hojerena ny fomba fiasan'ilay rindram-baiko dia efa azo atao fa ny listra tanteraka amin'ny fijerena fanaraha-maso azy amin'ny efa 10 volana aprily no mifarana vonjomaika dia amin'iny ilay tena atao hoe fanaraha-maso ataon'ny rehetra zany no misokatra zany hoe le listra mihitsy misokatra ho an'ny daholobe eo amin'ny fijerena hoe iza ny latsaka iza ny misy fahadisoana tsy misy antony manokana mihitsy le satria talohany nanomboana n'ilay fanisana fanavozana tanteraka na ny refonte dia efa niantson'ny teknisianina ohatr'izao koa zahay fa tamin'ireny moa ohatra ny somary taritary tongotra ny akamaroan'ny teknisianina na izany zany nefa satria ny asa tsy miandry dia nyrosona le zavatra natao dia amin'izao fotoan'izao no heverina fa hoe mifanandrify amin'ny fandaharam-potoana na ny calendrier eto amin'ny CENI nafahana namaritra azy hoe 20 ka hatramin'ny 17 ny volana martsa no anaovana izay fitsirihana. Araka izany manamafy ny ahiahin'ireo antoko politika amin'ny fomba fiasan'ny CENI adrizaika hatramin'izao ny zava-misy ankehitriny. Tsy misy raisiny ity Voamera ity ireo tolo-kevitra isy ny fifidianana madio sy ekeny rehetra ny vokatra toy ny fitsirihana na ny audit amin'ilay logiciel efa notakiana hatrany am-piandohana. Tranga izay mahatonga ny antoko politika sy firaisamonim-pirenena mitaky hatrany ny fanarahan-dalàna. Tsy araka ny zavatra nandrasana satria voalaza resahana foana ny resaka fitsirihana izay adika malalaka hoe audit izay ho anay amin'ny lafiny teknika zavatra tsy vita ao anatin'ny tapakandro na ndray andro na herinandro ary zany tsy ho azo atao kanefa zany no lazaina fa ho atao eto ny fitondram-panjakana io hitantsika io manao endry bikabikana manomana nefa araka ny voalaza teo hoe tsy araka ny tokony ho izy ny fijerinay azy.
dia mahatonga izay fanahina rehetrarehetra izay. Ohatra anankiray ny hitanareo ilay décret teo ilay fanavatom-potoana fisoratana ao anatin'ny lisomfidy efa taty ao aorian'ny volana febroary taty vao hitantsika ilay izy. Nefa ilay izy manome lalana amin'ilay hoe mitohy hatramin'ny 31 janvier ny ny fisoratana anarany. Isan'ny navotran'ireo mpandray anjara tamin'ity fivoriana no tariny seny ity ihany koa ny aiasany tsy fahatombanana maro samihafa hitan'ireo firaisamonim-pirenena amin'ny fanaovana ny karapanondro vaobe amin'izao izay ahitana laharana mitovy. Tsy anjaran'izy ireo izany hoy ny seny. Ny mahakasika ny fiangonana na ny état civil dia tsy andraiky ny CNIVV. Ka raha misy zany mahatonga amin'ny resaka zany ilay resaka teo hoe 1 270 olombelona manana karapanondro mitovy dia tsara ny anaovana izay fanambarana izay satria tsika rehetra mahafantatra fa nisy tsy manamboatra karapanondro lehibe. Momba ny fahafandrao diaspora malagasy mandray anjara amin'ny fifidianana nanambarandroany teo anivon'ny seny fa anatin'ny fivoriana amin'izao ireo teknisiana sy ny ministera voankazy izorana makany amin'ny fanatanterahana izay fifidianan'ireo diaspora izay. Miamitombo raha reny fanadiadiny ireny no olana samihafa tsikaritra amin'ny fanomana ny seniny fividianana izay atao eto amin'ny firenena amin'ity taona 2024 ity fa mitombo ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay ataon'ireo komuna voakasiky ny figaza ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny anjara hetra izay tokony hiverina ho azy ireo isan'izany ny komuna Lasoro izay ny volana Jona 2024 no nisitraka farany ny anjara hetra izay vola madiodio tokony hiverina ho an'ny komuna ho anatin'izay azo adika ho fametrahany fitondram-panjakana ny fohibeny atao hoe centralisme budgétaire ny zava-misy makasika ny fitantanana ny vola ny vondrom-bahoaka paritra hitsinja ara-pahefana amin'izao fotoana izao. Manomboka mitsangana amin'izao fotoana ireo komuna mitondra takaitra manoloana ny tsy fandrotra ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'ny alalan'ny tahirim-bola-panjakana ny anjara hetra ny indrindra ny impôt de licence sy ny impôt synthétique. Ankoatran'ny komuna imeritsy atosika nanana ny fahasahiana ny resaka momby voalohany araka ny nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao voakasika izay ihany koa ny komuna Lasoro. Volana septambra no nirotsahany impôt synthétique sy ny impôt de licence izay tamin'ny volana Jona 2024 septambra izay vao nirotsaka atao anatin'ny compte-ny commune. Hatreto zany hatramin'ny volana oktobra dia tsy nisy intsony ny firotsahany izay vola izay tokony an'ny commune izay nefa tena miantoka be dia be amin'ny fampandehanana ny commune ireny vola ireny ary reny ihany koa no ianteran'ny commune amin'ny anatanterahana ny asa fampandrosoana ato anatin'ny commune. Saika komuna maro no voakasika izay raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny fanadiadiana. Saingy betsaka ny tsy manana fahasahiana milaza ny zava-misy indrindra ho an'ireo komuna manana be ny tanàna voafidy tamin'ny anarany antoko miaraka na miara-miasa amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany, misy mifangatahana rosony izy ireo amin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Zay zany zavatra nangatahanay hoe tokony tsy atao any amin'ny caisse de l'État ny volanay fa zay kory tsy sanatry izany hoe mandat nametrahana ny vola eny amin'ny trésor public intercommunal. L'intercommunal zany tokony atao fa tsy afangaro amin'ny caisse de l'État satria volana collectivité territoriale décentralisée ny anay dia zay olona mampiasa budget autonome tsy tokony ifangaro amin'ny fanjakana foibe izay mitovy amin'ny fitantanana ministera satria ny commune Tanjombato ohatran'ny fitantanana ministera nefa izahay tsy fonctionnaire izahay tsy ministera. Tsombola nazoam-panazavana mahakasika ny tsy fandrotrahana ny volan'ny komuna amin'ny ministera tompon'andraikitra hatreto ho an'ireo mpisihatra ara-politika azo adika ho fametrahany fitondram-panjakana foibe ny centralisme budgétaire ny zava-misy mahakasika ny fitantanana ny vola ny vondrom-bahoaka paritra hitsinja ara-pahefana amin'izao fotoana izao. Omeo fahefana hitantana ny volany ny komina sy ny fatra sy ny ratsamandrehetra rehetra satria ny zavatra fantatsika hoe zao misy an'ilay lalàna mivoaka iny angamba izay raha vao plus de 200 millions d'ariary sa tsy haiko tsy maintsy mandalo amin'ny validation ny présidence ny zavatra rehetra zany fa ny système misy amintsika zao ne lasa centralisme le izy zany hoe ny fitondrana foibe no mametra ny budget tokony ampiasaina rariny raha ohatra indraindray misy ministère anankiray tsy afaka mihetsika satria
na ny vola tantanina izy tsisy mbola bekoana hoe tianao zavatra izy dia mbola mandalo validation ty tsy afaka mihetsika mihitsy. Maro ny fiatraikan'io fangejany ny fitondram-panjakana ny volan'ny komuna io amin'ny fampandehanan-draharaha sy ny asa fampandrosoana raha ny fanazavana. Antony fitarainana sy ny takian'izy ireo vahaolana aingana manoloana izay. Ijanona manodidina n'izay vondrom-bahoaka paritra hitsinja ara-pahefan'izay ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mitaraina avokoa ny faritra maro saika manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny faratsin-dalana ka tsy ahafahana mivezivezy sy mamoaka ny vokatra samihafa. Fanontaniana petraka izy ireo ny hoe inona no andraikitra napetraka ho an'ny gouvernoura raha toa ka toy izao ny zava-misy iainana isaky ny faritra. Gaeton Andriatsilavo. Maro amin'ireo gouvernoura ny faritra no nandrenesana fitarainana maro tatoato. Ohatra amin'izany ny ao Bongolava sy ny ao amin'ny faritra Melaky. Ho an'ny faritra Melaky manokana, 7 volana ny tsy tao an-toerana ny gouvernoura ary 7 volana tsy nandray karama ireo mpiasan'ny faritra. Ny volana aogositra lasa teo raha ny loharanom-baovao azo namoaka 700 tapitrisa ariary ny gouvernoura ny faritra Melaky ka nividianana vedety vaovao ho fanana ny faritra. Rehefa natao ny fanadihadiana momba io vedety io, efa n'olona natao mainty rano no novidiana ary tsy vaovao akory araky ny voalaza. Simba no moteur ary tsy mandeha intsony. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany, lalana pavé misy lôtely no voalaza fanamboarina ka ny iray tamin'ireo tsy nisy akory. Ireo lôtelo ireo izay samy namoahana 100 tapitrisa ariary avokoa raha ny fanazavana voaray. Ankoatra ireo, tafiakatra 700 hatrany amin'ny 570 tapitrisa ariary ny vola nividianana fana na kredi raha ny antota taratasy voaray. Kredi izay tsy fantatra mazava ihany koa no nandaniana azy. Eto Antananarivo ny gouvernoura ny manao soni ny taratasy-panjakana ka alefa colis amina fiara na fiaramanidina ireo dossier atao soni. Manoloana ireo rehetra ireo, mitaraina ny mponina ao an-toerana. Tsy misy zavatra vita hoy izy ireo. Sahirana ihany koa ireo ben'ny tanàna manodidina na manao izay ho afany amin'ny fanampiana ny mponina aza izy ireo. Ny carburant efa ny olana dia tsy haiko tsony ahoana ny ao amin'ny gouvernoura hatramin'izao tsy haiko manahoana anao ve sa tsy anao le vahoaka ato mijaly. Eo koa manko raha anao sahirana ka misy ray aman-dreny eo hafa ihany izay. Ambety tenin'ny filoha ombieny hoe tsy hisy faritra na distrika ao adiny intsony eto Madagasikara. Ny mifanohitra amin'izany no zava-misy ankehitriny. Raha tsy ilaza fa tsy ireo faritra sy distrika mitoka-monina noho ny faratsiany lalana amin'izao fotoana. Maro ireo mpiasa amin'ireo orinasa-panjakana na sampan-draharaha miankana amin'ny fanjakana no mitaraina fa efa mambolana maro no tsy nandray karama ary isan'izany ohatra ny ao Melaky izay efa 7 volana tsy nandray karama ireo mpiasa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy misy indray ny kodisy ho an'ireo mpianatra ny politeknika miisa 4. Voatonona anarana tao anatin'ny taratasy ny paritaka tao anatin'ny tambazotra ny serasera tao aorian'ny grevin'ny mpianatra. Ny fafito ny volana martsa lasa teo araka nambarany tompon'andraikitra ny Université Antananarivo tamin'ity androany ity rehefa tonga hiatrika izay kodisy izay izy ireo niaraka tamin'ny mpisolo vavazy tamin'ity androany ity. Hilarina Soniaina. Tsy miakatra conseil de discipline indray ireo mpianatra miisa 4 voatonona ho nitarika fitokonana sy tomponantoka tamin'ny korontana nataon'ny mpianatra ny politeknika teny Vontovorona ny fahafito ny volana martsa lasa teo. Araka ny taratasy ny paritaka tao amin'ny tambazotra Tserasera taorian'ny fitokonana nataon'ireo mpianatra ny fahasivy ny volana martsa lasa teo no nisy ity taratasy ity ny paritaka izay nisy ny anaran'ireto mpianatra ireto ny laza fa miakatra kodisy na conseil de discipline noho ny grevy sy ny fitakina nataon'ireo mpianatra. Androany fa 20 ny volana martsa no voalaza fa hiakatra izay kodisy izay izy ireto saingy rehefa tonga tety amin'ny Université Antananarivo niaraka tamin'ny mpisolo vavazy dia nilaza indray ny tompon'andraikitry ny Université Antananarivo fa tsy misy izany kodisy izany. Nilaza ho tsy tomponantoka tamin'ny famoahana ilay taratasy moa ny teto anivon'ny Université Antananarivo. Ny tenako moa zany no avoka andreo mpianatra 4 amin'ny rahalahy izay nokasaina mampiakarina conseil de discipline androany fa 20 ny volana marsa raha araka ilay taratasy tamin'ny 6 marsa 2023 izay niparitaka tany amin'ny tambazotra Tserasera. Dia arak'izay dia tonga teto amin'ny Université Antananarivo ny tenako miaraka amin'reto mpianatra reto. Ny tenako moa zany dia nitondra taratasy nankao amin'ny présidence ny université ny directeur de cabinet no nandray atao dia nampafantatra izy fa tsy misy mihitsy ilay conseil de discipline tsy hoe miematra amin'ny fotoana manaraka fa tsy misy mihitsy.
raha ny filazany de tsy ry zareo namoaka azy tsy fantatro izany tena namoaka azy a fa izaho fotsiny mametraka rezerva amin'ny zavatra ohatr'ireny a aza voaboaka ny anatina tambazotra tserasera ohatr'ireny ny anaran'olona sy ny fiainan'olona fa manimba zavatra le izy a rehefa raha fantatray moa zany izany namoaka azy mbola tantara hafa indray zay. Nisy ihany koa ny taratasy niparitaka fa tsy azon'ireto mpianatra ireto ny miditra eny amin'ny politeknika Vontovorona no io grevy ihany. Nilaza ihany koa ny ministera tompon'andraikitra fa tsy manan-kery io filazana io raha ny vanazavana ihany. Mahakasika ilay hira nataon'ireo mpianatra nandritra ny fitokonana tsy voasamba no nisy naneho ny fitakiana tahaka ireny teto ny mpisolovava ireo mpianatra. Arak'ilay taratasy izay hitanareo niparitaka tany amin'ny tambazotra tserasera hoe tsy mahazo miditra any amin'ny université sy any amin'ny site rehetra ireto mpianatra reto a ny ministera dia efa nampahafantatra azy ireo a fa tsy manan-kery io taratasy io fa afaka miditra izy afaka mianatra fa rehefa nifandinika moa zay zany a dia ao aorianan'izao androany zao vao hamonjy ny toeram-pianarana izy ireo a raha za manokana zany a za tsy naheno tsy le raha mantsy misy bruit tsy heno tsara hoe inona le izy tao fa na izany na tsy zany ohatra ny fanontaniana fotsiny apetraka hoe talohan'izao ataontsika hoe zao fotoana zao nisy filohan'ny repoblika nitondran'olona vatapaty nisoratana ny anarany a tao ambon'le vatapaty tamin'izany fotoana zany tsy misy fanenjehana fa ty ve ankizy mihira le hira tsy hainao akory dia zay ve no andeha hanimbana fiainana ankizy anjarantsika mandinika. Ratsaivina fitakiana fanarenana ny fotodrafitrasy ananivon'ny politeknika tahaka ny boloko maisy sy ny fahateren'ny trano ary ny andoavana ny vatsim-pianarana no nahatonga ny hetsika ireo mpianatra teny Vontovorona. Nisy ny teny nidina amin'ny anakatonana ny politeknika taorian'izay iray andro taorino ihany anefa naverina ny sokatra indray ny politek. Izao indray nolazaina fa tsy misy ny kodisy ho an'ireo mpianatra efa namparitaka anarana tao amin'ny tambazotra tserasera. Lafomba hafa kosa indray dia tsy mifanaraka mifenitra takiana amin'izy ireo ny sy ny karama izay sitrahan'ireo mpiasa eny anivon'ny serana mpiara-manidina amin'izao fotoana izao raha ny fitarainana voaray tonga eny anivon'ny randrana sendikaly tandindondoza noho izany ireo mpiasa fa indrindra ireo mpanjifa izay mety hizaka ny vokatra ireo pitsopitsony samihafa hiankina ny asan'ireo mpiasa tsy misitraka ny zony ara-dalan'ireo. Tandindondoza ny akamaroan'ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina eo anivon'ny serana mpiara-manidina eto Madagasikara hoy ny randrana sendikaly araka ny fitarainan'ireo mpiasa tamin'izy ireo. Tsy araka ny fianatra takiana amin'izy ireo ny iainana sy ny tambiny sitrahan'ireo mpiasa raha ny fanazavana. Misy mpiasa tsy mandray akory ny mifanakaiky amin'ny karama farany ambany eto amintsika, tsy misitraka fiahiana ara-pahasalamana sy sosialy kanefa takiana ary tsy maintsy arahan'izy ireo ny fianatra iraisam-pirenena eny anivon'ireny serana mpiara-manidina ireny. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao a raha tsy teny fotsiny zay ho an'ny mpiasa ohatra mpiasa zao a eny amin'ireny orinasy ireny ane mbola misy mpiasa tsika miteny zao mbola mikarama roa alina sy ray hetsy mbala isantsika ny fenitra misy nefa tokony ho 5 alina sy roa hetsy eny karama farany ambany nambara ny mpiasa ny asema taminay raha hoe tokony karama mihoatra noho ny smiga eto Madagasikara ny tokony ho raisin'ireny mpiasa ireny satria manaraka ny fenitra iraisam-pirenena kory zareo reny nefa inona zava-misy mbola atosika amin'ny tanana le sary eo le sarety be iny mazefatra be iny atosika amin'ny tanana mijery ianao are mandeha makary Addis Abeba mandeha anao mandeha makany Lekera efa tsy zany neny olona efa mandeha milama efa misy mandeha amina entina fitaterana mitondra an'ireny fa tsy hoe sandry ny miasa nefa mitovy ihany anontaniana ny mpiasa mitovy ihany ny norma apetraky ny eto Madagasikara sy ny any mitovy daholo ny mpiasa amin'izao fotoana izao mbola misy mpiasa tsy mpikambana amin'ny knaps akoriny tsy manana fiahiana ara-tsosialy zany le mpiasa mbala izany raha sena misy accident zany iza no hiatoka azy ny momba ny resaka fahasalamana moa dia hitantsika amin'izany tsy manana fiahiana ara-pahasalamana akory ny mpiasa sasany nefa any amin'ireny toeram-piasana ireny mila an'izay le tony raha marary ary le olona dia mieritreritra vola potra izy zany miasa ny sainy ny asa nefa tsy maintsy atao tokony manaraka amin'ny fenitra zany eny mahatonga le tena tanjon'olon-tosy tena ho vita araka manaraka ny fenitra ve zany ny asany eo. Tsy ny mpiasa ihany no tandindindondoza ao anatin'izay fa ny mpanjifa ihany koa raha ny fanazavana trany. Raha misy fipoahana ny roplanina tsy ny mpiasa ihany zany ny olana ao anatin'izay nahazo an'ilay tany fa ilay mpanjifa zay nanao nitaingina anatin'ilay roplanina mandefa entany anatiny zay no mahatonga hoe tena zava-doza mihitsiny no miandry ny mpanjifa raha vao hoe
tsy manaraka tsy voaja tsara le fenitra apetraka ho an'ny asa rehetra iny anivony reny seranam-pianamedy efa misy 4 arivo mahery ny mpiasa to Madagasikara am'ireny sehatra miasa ho am'izay de rano ve ho jerena fotsiny zao aiza ny ACM am'ireny hoe mamela ny orinasa mampiasapiasa tsy manaraka fenitra reny aiza ny Air Madagasikara no ny ministère fitaterana aiza ny ministère ny asa ireo tompona ndraiky daholo reo izay tokony andray fanapaha-kevitra hoe tokony tsisy an'izany orinasa hoe tsy manao knapy tsy manana fiainara sosialy akory tsy manana fiainara-pahasalamana akory nefa iaseny karama latsaky ny simidy eto SME eto Madagasikara akory. Ankoatra izay, anisan'ny tarainan'ny mpiasa eo anivon'ireo kompani pitaterana malagasy ihany koa ny fanovanovana ny kontra na ny taratasy fifanaraham-piara-miasa tahaka ny teo amin'ny mpiasa ny Air Madagasikara sy ny Tsaradia izay efa CDI kanefa navadika ho CDD indray. Tsy ny mpiasan'ny kompani pitaterana malagasy ihany no manana olana tahaka izany ho iatran ny randrana sindikaly. Misy amin'ireo mpiasa kompani pitaterana vahiny ihany koa no mitaraina amin'ny fepetra na ny kondisionni asa tahaka ny tsy fisian'ny fanavaozana ny convention collective sy ny fisitrahana ny izo mitovy amin'ny samy mpiasan'ny kompani. Dia izay ihany koa no hoentintsika miseto vetivety anaty doka fohy ny fiomanany bariado Madagasikara anatin'ny lalao indromy antoany izay andraisantsika ifanandrinantsika moa zany amin'ny Centre Afrique ao anatin'ny fifantsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja bola kitra ho antaona 2022. Io ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny lakanosy izay tsy ny eto andrenivohitra fa any Fianarantsoa misy anazy io ampahany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Finday kado smartphone vaovao be S Prime. Finday raitra ifandraisanao maharitra amin'ireo akaiky anao amin'ny vidiny 399 000 ariary. Misy fihenam-bidy koa amin'ny finday iFeel Prime, FM Prime sy ny Mifi 4G. Tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Bébé, mba tantarao le biscuit Gouty. Nisy rivotra fofofo be io teny tsara feno varim-bazaha na nibina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary mifangaro ka nanomeny biscuit complet Gouty mampahavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet Gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina hoanindreo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mamy eriny anio. Mamenina ny araba tomboky lasy tomboky vavy mbola tafaradalana aminay ao anatin'izao tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao zao. Isan-tarantsika izay dia mitanterana ny 20 sy 9 ny volana teo. Ny famboleka-hazo tany amin'ny Fokotany Rangaina anatin'ny commune Imeritsy Atosika district na Tsimondrano nataon'ny première agence de microfinance olona misy dimanjato no tonga nanatanteraka izany tany an-toerana ho fiarovana ny tontolo iainana sy ho fitsonjovana ireo taranaka afara mandimby. Tahaka ny fanaony Ismaili Civique et les agences du réseau Aga-Khan de développement ary ny première agence de microfinance amin'ny fampivoarana ny tontolo iainana ho tontolo maitso nanatanteraka famboleka-hazo fahobe mba ho fiarovana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy fampivoarana ny tontolo izy ireo ny alahady lasa teo. Novolena tamin'ny tokotany 20 hektara nandritry ny hetsika ny zanak'hazo miisa 9 toy ny akasia, neflier ary polonia sy ny sisa. Antony famboleka-hazo moa adidy masiny io antaran-drazana satria mpiray-tandrazana antsika zany dia zay ao anatin'ny Ismaili Civique, ao anatin'ny OSDRM Aga-Khan Foundation sy première agence de microfinance zay ambany fifehezan'ny Ismaili Mamat dia tonga zay mandray anjara amin'ity famboleka-hazo mba hiarovany tontolo iainana zany satria tsy maintsy mandray anjara daholo ny mpiara-monina tsirairay mba anatratrarana zay tanjona petra ny fitondram-panjakana zany amin'ny fiarovany ny tontolo iainana.
Ny fambolekazo izay natao sy mbola atao any aorianany dia natao fiarovana ny tontolo iainana sy tsinjovana ny taranaka faramandimby. Ny première agence de microfinance izay mikatsaka hatrany ny fampianarana mitahiry vola na amin'ny alalan'ny teknôlôjia aza ary mitsinjo hatrany ny ho avy amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra toy ny fambolekazo. Ny première agence de microfinance moa fantatrareo fa ao anatin'ny fampindramana sy fitehirizana vola ho an'ny mpanjifa majinika salasalany ary ny orinasa majinika. Ny OSDRM itsakilany any amin'ny tontolo ambanivohitra koa izy manampy ireo mpamboly sy mpiompy. Mifameno tanteraka zany ny andraikitray eto amin'ny firenena satria mila koa manana fahaizana amin'ny fitantanana vola sy fiatrehana ny ho avy ny tontolo ambanivohitra. Rehefa misy rindran-damina miaraka amin'ny Aga Khan Foundation sy ny OSDRM dia avy eo tohanana ireo olona ireo ametraka tsikelikely, itombo tsikelikely ao anatin'ny fitombony ara-ekonomika sy ara-sosialy amin'ny atrikasa hatrehany. Nandritra ny taona lasa izay, nahitana tombontsoa ny fambolekazo izay nokarakarainy teo anivon'ny première agence de microfinance ka 5.700 ny tao-pambiazana tamin'ny taona 1.20 ary 5.700 kosa ho an'ny taona 2.20. Faraky ny efa natsidika tao anatiny lohateny baovao tamin'ity androany ity dia rapitso no higadona tandrazana. Ireo mpilalao mila ravinahitra avy any ivelany voantso andrafitra ny Barean'i Madagasikara ao anatin'ny fifaninanana indroa miantonina izay ifanandrinantsika amin'ny Centrafrika anatin'ny fifantsanana amin'ny CAN 2022 na izany na izany efa samy nanomana rabatana avokoa ireo mpilalao tsirairay avy ka ny fahaiza-miaraka sisa no amafisina mialohany lalao voalohany izay eo anantsika amin'ny Centrafrika moa zany ho tontosaina etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina ny alakamisy ho avy zao. Grand complet ny Barean'i Madagasikara anatin'ny andro fahatelo amin'ny fifanitsanana amin'ny CAN 2022 izay eo anantsika indroa miantona amin'ny Centrafrika. Ankoatra ireo mpilalao eto an-toerany, rampitso no higadona tandrazana ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany, voantso andrafitra ny ekipa Pirenena. Na izany na tsy izany, samy efa anatin'ny fiomanana ny mpilalao ka ny fahaiza-miaraka no amafisina mialohan'ny fifandonana ny alakamisy ho avy zao. Dia Rapitso, Njiva, Rayana, Kenzia, Loïc Lapoussin, Silvio tonga Rapitso, plus ny Jérémy Morel. Dia izay zavatra zay dia ozy ianao ampy ve ny fanomanana. Reo efa manao any avy any ivelany efa manao any amin'ny ekipany any, fa manao fanazarantena any amin'ny ekipany any. Ny eto an-toerana mandeha amin'ny Pro League. Izany hoe nataon'ny mpanazatra moa amin'izao ny teknisiana dia manambatra ilay fahaizana sy ilay fahaiza-miaraka sisa natao anatin'izay fotoana fohy izay satria mbola manana 3 séances d'entraînement isika zany ahafahana mbola manamboatra ny 4 séances zany ahafahana mba mandamina izay zavatra zay. Farany laharana misy any Madagasikara anatin'ny vondrona misy azy taoriany andro faharoa. Mitarika raha ny isam-bondry ny Ghana sy Angola, manana isa efatra avy. Zava-dehibe araka izany ny fahazoana fandresena amin'ny fiaonana indroa miantona amin'ny Centrafrika. Raha tiana ny mbola nonofy izay fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja bola kitra izay. Antony nandraisan'ny staff teknika ny fanapahan-kevitra. Anainga avy hatrany any Douala aorian'ny fiaonana ny alakamisy ho avy zao. Raha vao vita ilay lalao amin'ny alakamisy dia ny Rapitso io zay dia efa anainga makany Douala dia fa 5.20 ny volana zay vao tonga any Douala. Zay moa zava-misy tsy afaka manoatra amin'ny satria fiaramanidina vola komersiala ny andehanana dia tsy afaka tsisy vola ny alina an'iny fa raha ny eritreritray dia hoe nandeha ny alina an'iny any. Zay foana moa fatao fa tsy mety zay ny ataony ao anatin'ilay izy dia miezaka foana. Zay le hoe miezaka ho professionnel dia tsy maintsy zay ny mahatonga anay hoe tsy maintsy mitandrina amin'ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahana hoe tena mahazo vokatra tsara ny ao anatiny. Fa raha ny zavatra asehon'ny mpilalao hatramin'izao aloha ho an'ny mpikarakara dia hita hoe vonona daholo ny ankizy rehetrarehetra no mbola ho avy na nefa eto ary. En forme tsisy blessé reo na ray en forme daholo motivé. Raha ireo mpilalao vonona mifandrombahana ny fandresena ny Centrafrika reo kitany bola kitra malagasy. Ny fanomanana aloha efa vonona tsara ary izay koa efa nanomboka nikozana foana tany amin'ny Pro League dia efa vonona tsara ny saina sy mivatana no amin'ny contre ny Centrafrika. Manatena ary manatena fandresena izay amin'ny match le retour. Momba le tsanina iny local fa ty misy expatrie misy pro
dia izany hoe toko hoe ny voaro samby hafa le izy zay angamba no azo ambara hoe mba miezaka mitovy an'ireo zoky zany manaraka ny voan'ny le expa io ngamba baolina kitra natao dia tongotra roa miasa dia saina nampiasaina zany hoe ataoko hoe zavatra ray ihany le lalaovana atao ngamba tsy manano sarotra satria presque efa somary niaraka ihany zay tary amin'ny préparation tany Maroc. Miady avokoa ireo mpilalao rehetra ireo ary izay mafy no hajoro roa ny lalao foatrehina saingy tsy maintsy atao izay azahoana fandresena natokana fotsiny ihany ary manana fahatokisanao satria manana kalitao sy ahavo teknika ireo mpilalao eo ihany koa ny tanjaka amin'ny mahatanora azy ireo ary farany ny traikefa efa ananany. Ny alaka misy ho avy izao araka izany no ifandony eo amin'ny kianjany Bariany Mamasina ny Baresy Centrafrika anatin'ny lalao mandroso raha toka ny doa alaka mironona ny lalao miverina ny 7 Martsa ho avy izao. Miaro vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mitony fitarainan'ireo mpanjono manodidina ny toerana fitrandrahana Taolaniaro noho ny faloton'ny rano fisotro madio amin'izao fotoana izao mitoy ihany koa izy ireo ny fahafatesan'ny trondro na eo aza ny fitsiriana izay nambara efa natao herintaona lasa izay Gaëtan Andrietsilavo. Mitoy hatrany ny fitarainana Antony iray taona ty aoriana mbola tsy misy fiovana ny rano fisotro sy ny rano fanjonoan'izy ireo. Izany hoe mitoy ny fahafatesan'ny trondro vokatry ny fahaloton'ny rano ary maro amin'ireo mponina indrindra ny ankizy no marary vokatry izany. Nambarany reto mpanjono sy vatana mpanjono fa miena tsy toy ny taloha fony mbola tsy nisy fitrandrahana ny trondro amin'ny faridrano anjonoan'izy ireo noho ny fisian'ny barazy lehibe na ny seuil de versoir nataon'ny orinasa ao Andoharano manamorona ny vinany. Toerana ilain'ny orinasa amin'ny lafiny teknika eo amin'ny fitrandrahana ataony. Misy damena be lata amin'ny voalohany io dagena amin'ny fahiretsinabo rano. Hiretsiva lata amin'ny nahavy ny rano ity nesany kememo ty eto. Tena niretsinabo rano hoky. Tena maharary be ny tioko amin'ny rano ty. De mahita zao pilasin'ny moron-drano zao vo tena mampanaelo zany ny momba ty rano ty hoky. Miasa andrano na lehilahy na apela da amin'ny rano aby ny nanay. Eto ny zazany eto ny miterahako da io rano ny mesanay laha tam'izay gena am'izao. Ahidy zao rano kanefa misy raha maloto zany alefandreo lahatagny. Tsy afaka am'izay zahay isotro an'io. Zay zany ohatrany mahaory anay. Da ozy tsy azo alasa anaty. Da tena mbo maro fia agnatiny ao. Misy zany fa tsy hakamaroany tamin'ny taloha sasy. Nanahaka anazy tamin'ny taloha ho misy karaza fia maro be igny. Fa kiraikiraiky ny fia tokotany io zany mipetraka atika am'izay. Fa ny fia vahiny lahatandranomasina fa tsy avy ety sasy. Tsy aivina ny volana Martsa 2024 no natomboka ny fidinana ifotony nataon'ireo tompon'andraikitra isany ao Tolagnaro manoloana ny fahaloton'ny rano fisotro sy ny fanjonoan'ireo mponina manodidina. Antony ny fidinana ifotony sy ny fitsirihana natao tamin'izany fotoana ny fahitana ireo trondro maty tao amin'ny rano. Mangataka ny jerena akaiky ity tranga ity araka izany ireo mponina ao an-toerana izay mivelona amin'ny fanjonoana ny 70 isanjato n'izy ireo. Fa manahoana ny fahitanao ny fizarana sakafo sy ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Io ny fanontaniana napetraky ny Agence Capsule miara-miasa amin'ny Kolo TV FM tamina olom-pirenena. Miisa 704 hatramin'ny 10 ny volana Martsa lasa teo ny vokatra izay fanadihadiana izay nonde. Raha antsika ao anatin'ity fanadihadiana tanteriny Gaëtan Andrietsilavo ty. Olona mihoatra ny 720 taona no miakatra no nametrahany Agence Capsule sy ny Kolo TV FM fanontaniana ny 7 hatramin'ny 10 ny volana Martsa lasa teo. Manahoana ny fahitanao ny fizarana sakafo sy ny fanampiana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Raha ny vokatry ny fanadihadiana natao, ny raika amin'ny 50 isanjato ny laza fa fanampiana vondron-davanandro fotsiny ihany izany, fa tsy manala ny fahasahiranan'ny mponina. Ny 30 isanjato ny laza fa fambaboana ny fony vahoaka izany, ary ny 70 isanjato ny aiky fa tena famonjena vahoaka tokoa io fizarana sakafo ataon'ny mpitondra fanjakana io. Ankoatr'ireo, maro ireo ny laza fa tsy tokony isy fanavakavahana rehefa misy ny fizarana atao. Izy aloha tena tsy mahafaka olana fa mety mony tsy tavanandro fotsiny. Tena an-takanay zao tsy mba mahita an'izany fana tosika famihana izany zay. Fa mahita nga dia mety mahavita fa takanay tsy misy. Ny fiainana misarotra. Miaka midina ny vidim-piainana fa tsy mahajery an'ilay fotoana apatsakana mihitsy.
vonjy-tavanandro fotsiny tsy mahafaka pasairana ilay izy fa ohatrany hoe tsy taitaitra fotsiny fa tsy hitako izay famarina ilay izy na izaza isa mbola tsy nahazo avany dia izay aloha ny zavatra misy amiko ilay izy ohatrany hoe atao resaka fotsiny ilay izy fa tsy raha misy arivo olona zao ohatrany 200 mahazo amin'izay raha fahalalako azy. Fanampin'izay tokony ho vahaolana maharitra amin'ny alalan'ny fampitomboana ny famokarana ato anatiny no imason'ny mpitondra. Mety hanala fahasahiranana ihany ny fizarana an'ilay varika nefa ny zavatra mandalo izy fa ny zavatra tena tadiavin'ny vahoaka angamany zavatra lavitezaka ohatrany mila fokarina mihitsy ny fambolembarany ambanivohitra ny any tena mila alalinina angamba fa io zavatra resaka mandalo. Tsy aivinahitra any, tsy misy afa-tsy 900 anaty fantrana lalina no misitraka fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena afarany teo. Ambany ihany koa ny tahan'ny fiahiana ara-tsosialy eto amintsika, izay tsy misy afa-tsy aotra faingo 300 ny PIB, raha toa ka ray faingo 200 izany ho an'ny Afrika Atsimon'ny Sahara. Tatitra izay natao anairana ny mpitondra fanjakana ka hanovana fomba fiasa sy hametrahana politika vaovao sy maharitra ho an'ny sosialy ny mponina. Feon'ny vahoaka ireny ny ainga tamin'ny fanadihadiana natao tamina olom-pirenena feno taona miisa 700 fa miompana bebe kokoa amin'ny fampiasana ny teknôlôjia sy ny fampivoarana ny kolotsaina. Ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie tamin'ity androany Madagasikara izay isan'ny firenena mpanorona ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie. Gaëtan Andriatsilavo. Nankalazaina androany 20 ny volana Martsa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie na ny fikambanan'ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay. Ho an'ny mpikambana iantoroana avokoa ny lafin-javatra rehetra ahafahana mampivoatra. Isan'izany ny kolotsaina, ny toe-karena, ny fampivoarana sy ny fampiofanana arak'asa ka ny tanora sy vehivavy no omena sehatra bebe kokoa amin'izany. Zava-dehibe ny fahafahana miaraka tahaka izao ary tokony anentana ny rehetra iroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Cette langue qui est chère au continent africain. Io fiteny io izay manan-danja amin'ny continent africaine araka ny vinavina ihany koa hatramin'ny taona 12 izay tsy lavitra akory dia ny 750 ny miteny frantsay aty Afrika avokoa. Ankalazao ny fahatsarany ny fiarana tahaka izao. Ankalazao ihany koa ny hafaliana izay nentin'ny fiombonana amin'ireo tanora, ireo vehivavy amin'ny alalan'ireo tetikasa toy ny francophonie avec elle. Telle que la francophonie avec elle. Manana hevi-baovao sy finiavana ny tanora saingy mila fanampiana raha ny fanazavana. Tafiditra anatin'izany ny fampiofanana azy ireo ahifeh ny teknôlôjia vaovao. Il y a également la reconduction du programme de formation des jeunes. Misy tokoa ny fampiofanana tanora hiasa amin'ny nomerika na ny déclic eto Madagasikara izay andraisan'ny tanora miisa 500 avy amin'ny tanàna miisa 7 amin'ity taona ity. Ny fampivoarana ny fizahan-tany maharitra sy ny toe-karena manga dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny faritra. Lohahevitra izay natomboka tamin'ny fihaonan'ny tanora mikasika ny fandraharana sy ny toe-karena manga izay namondronana tanora mpandraharaha mihoatra ny 100 ny 17 febroary hatramin'ny 3 martsa lasa teo tao Seychelles. Le projet des pays de l'océan Indien du 27 février au 3 mars dernier aux Seychelles. Lohevitra ny safidiana tamin'ity taona ity ny hoe 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Izany hoe 2.7 tapitrisa ireo miteny frantsay ka tokony hamoaka hetsika ara-kolotsaina amina miliara maro. Lafomba hafa kosa indray dia fako plastika avokoa ny 300 ny fako miparitaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny 900 tamin'ireo ihany raha ny fanadihadiana ny voalaza ho voahodina ho an'ny taona 2022. Ny fanangonana sy ny fanodinana ny fako lasa akora azo avaozana izay miteraka fampananana asa maro. Raha ny fanadihadiana natao tamina fikambanana iray misehatra amin'izay fanangonana sy ny fanodinan'izay fako izay eto Analamanga. Daniela Mino Arso. Ankoatra ny fikajiana ny tontolo iainana, maro ihany koa ny vokatsoa ateraka ny fanangonana sy fanodinana fako plastika sy ny maro hafa ho lasa akora azo avaozana raha nambaran'ity fikambanana iray mpanangona fako nanaovana fanadihadiana ity. Ireto farany izay niainga tamin'ny fanangonana ny fakony commune, avy eo niroso tamin'ny fanodinana izany, ary izao lasa mivelona amin'ny fanodinana fako lasa atao zavatra azo ampiasaina izao raha ny fanazavana. Eo amin'ireo fako ireo maro ny akora hita. Ny fako zany arak'izay hoe ressource de matière première. Arak'izay izy dia tanitsikany toy ny
fonona jus de fruit le jus de le ronono amidy amin'ny baoritra ohatrantony dia ahodinay anaovana poketra. Iretsindray itony dia avy amin'ny bande magnétique. Reny le bande magnétique reny dia sy ny cassette dia ohatrany mamatotra antsika dia manjelatra eny amin'ny jordi reny. Manimba ny mason'ny olona rehetra reny raha lazaina ara-tsiansy fa zahay kosa dia manodina azy ho lasa satroka azo anaovan'ny vehivavy indray. Reny zany dia anisany akora avy tao amin'ny fako tsy ilain'ny olona koa toy izay koa ny lamba. Rehefa tsy ilaina intsony ny lamba dia anaovanay ohatran'ireto ihany koa. Ahodina anaovana satroka, poketra. Raha jerena ny toe-karena dia hita fa nanavitra ny vehivavy ao anatin'ny fikambanana tokoa ny famokarana an'ireo zavatra vita avy amin'ny fako ireo satria rehefa novaina ny endriny dia lafo ary napidi-bola entina hamelomana ny ankohonany. Izay ivona maharitra anjatoana maro ny plastika voalevina raha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana. I Madagasikara izay tsy mbola manana paikady mazava iadina amin'ny fiparitahan'ny fako plastika. Antony andrisihana ny tsirairay hiroso amin'ny fanodinana izany ho akora azo avoazina. Fa hiazo an'ny fianaratsoa vetivetsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Olona maro isan'andro no tazana mitsangatsangana ao anatin'ny fariana nosy ao fianaratsoa amin'izao fotoan'izao. Ankoatran'ny farihy hita ao anatin'ny faritra misy azy avokoa amin'izao fotoana ny toeram-pilalaovan'ny ankizy, ny toeram-pialana voly hatramin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena indrindra moa zany taorian'ny fanavaozana izay natao. Haingo rakotoniriana akolo fianaratsoa. Ity toerana ity no lakanosy aminy izay toeram-pitsangatsanganana anisany be mpitsidika indrindra raha eto an-tanànan'ny Fianarantsoa satria tsy dia lavitry ny tanàna raha teo. Tamin'ny taona 2024 no nangatany ny komina Fambatsimbola dia nahazo alina mafapo ka nakatoavina ny tetikasa ny taona 2024 ary nanomboka tamin'io ny etude rehetra. Tamin'ny taona 2024 no tokony nanomboka ny asa saingy efa ny faraparan'ny taona 2024 sy 2024 vao tena nanomboka ny taona 2024 kosa vao nisokatra sy afaka notsidiany rehetra izany fototra izany. Marina moa fa Fambatsimbola avy amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement mitentina hatrany amin'ny 4 tapitrisa euro nafanana natotoza izao ary ny tetikasa PADEV na ny projet d'appui au développement des villes d'équilibre no ny ay azy. Maro moa ireo tetikasa izay nototosaina tamin'izany fa anisany ny afaka indrindra ity farina nosy ity. Fa aty sagasaganana foana isan'andro fa misy vola loha zany madovora arivo isan'olona zany raha sagasagana aty. Misy toerana filalaovana ankizy koa reny. Teny maro isan'andro ela isaboty lahady zany ty eny avy manodidina ty sy fomby ato izy moa le olo. Tanjona amin'izao fanatsarana izao dia ny fisontonana ireo mpizahatany vahiny hitsidika sy hankafy ny akantony izany toerana izany fa raha ireo tompotany sy vahiny izay efa nandalo dia afapo tanteraka. Santionany ihany io fa mbola maro ireo toerana izay azo diana ary manana ny tantarany eto Fianarantsoa ka raha sendra mandalo eto ihany ianao dia azadiny ny mitsidika izany toerana izany. Dia izay ihany koa no hoentintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Taorian'ny fandanian'ny fanjakana ny lalàna manavao ny taonany fisotrondronono any Frantsa. Ny amafy ny fitakiana ataon'ny vahoaka ny antoerana amin'izao fotoan'izao. Saika voakasika izay fitokonana izay avokoa ny sehatra maro ary tonga hatramin'ny fiatony ny famokarana ho ana ozina maro ihany koa izay fihetsiketsehana samy hafa izay. Tsy mijana ny fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka ho fanoherana ny afantsian'ny fanjakana ny taonan'ny fisotrondronono ao Frantsa amin'izao. Androany hinoany toy ny fihetsiketsehana ary tsy hijanona ratsy amin'ny alakamisy ho avy izao ary ny fanazavana. Iamafy kosa ny afitakiana eny amin'ireo ozina any antoerana raha ny tatitra hatrany. Saika mijanona amin'ny famokarana avokoa ireo ozina lehibe ao Frantsa. Misy amin'ireo mpanabe ihany koa no nampiantony asantriana ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinana baccalauréat izay ireo mpianatra amin'izao. Saika miparitaka amin'ny faritra maro ihany koa ny fako ao Frantsa ary tsy misy ny mandroaka izany antony mitokona avokoa ireo mpiasa. Misy fiantraikany amin'ny lafiny fitanterana ihany koa izany. Androany no natolotra any amin'ny antenne mera-pirenena any antoerana olanina ny motion de censure amin'ny gouvernemanta frantsay. Ny tsy fanekena izany dia fanekena ny lalàna amin'ny fanemorana ny taonan'ny fisotrondronono raha ny fanazavana.
dia izay ihany koa no hoentina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alaity ankasitrahany ianao naharitra na tamin'ny fanarahana ny vaovao tao anatin'izay 50 minitra katroka ny tondrana ny fampahalalam-baovao zay ho an'ny androany mandrapitafa ho amin'ny raha mpitsondray ary tombo kilasy tongo vavy veloma tompo. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.